Riverenantsika ny makasika ny aretina pesta manana ny heviny makasika io fianaky ny aretina pesta io ihany koa ny mpiariny zon'olombelona ho an'ny matavy manana Georgine dia tokony ahetsika ireo ratsy mangaika samy hafa toy ny tafika ny BNGRC sy ny maro hafa mba ahafahana mifehy aingana ity aretina ity. Noho izay ataka mpiarany zon'olombelona zany noho ny fiarovana ny zon'olombelona dia hitanay ohatrany hoe tsy mendrika ho an'ny olombelona tsirairay izao olona anatin'ny fianaky ny valanaretina peste izao. Na tsy tena hoe fianaka fa fisiana eto amintsika satria sy tapina fena ohatrany tafika ndraika tanàna zao ny fisiany aretina peste eto amintsika zao. Tokony andray fepetra aingana dia aingana zany ny fanjakana. Fa efa betsaka hita amin'ireny haino aman-jery ireny fa betsaka le zavatra efa natao nefa dia mba misy hevitra visivisy ihany avy ety aminay. Voalohany aloha dia tokony anatona ny fokotany ny ady atao amin'ity peste ity. Anatona ny fokotany satria any amin'ny fokotany ihany misy ny sarababem-bahoaka. Any ny vahoaka no afaka mifampifehy ny olombelona tsirairay ka raha misy zavatra ho atao dia zareo ihany no afaka manao izany. Ohatra hoe ny fandiovana tokony hoentana zany ireo misy fokotany ireny mba hanainga ireo olona eo amin'ny fifehezana mba handio tanàna ohatra ny TDR na test de diagnostic rapide tokony atao any amin'ny fokotany koa izy ireny dia eo zany afaka manao test eo eo le olombelona tsirairay dia hita hoe zany ny ahina tia efa marary dia aingakainganao koa zany ny fandraisana tanana.